Malazana ma TV. Sao zareo? Angamba vita angamba le photo angamba. Ya, sotra nareo nanona ny antso zany. Zay telo mirahalahy reo moa zany membre ny CES. Misolo tena ny rehetrarehetra zany. Misy fanambarana zany ho ataonay zany Alohan'ny zoma rivariva zao zany. Ny antony namorenatsika moa zany ny ampanatsoana mpanao gazety zany isaka misy fiafaran'le fifidianana zany de mampiantso zay manazava ny fomba fiasanay amin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana. Indrindra fa taorinan'ilay fandalovako tany amin'ny CES tamin'ny andron'ny 25 décembre mba hialana an'ilay interprétation na fandikana vilana zany. Dia ny zavatra ho lazainay voalohany aloha zany dia mikasika ny didy amandalana mikasika ny fifidianana zany. Raha antsika malala moa zany ny voka-pifidianana vonjy-maika aloha dia any amin'ny CES. Dia rehefa mamoaka le valim-pifidianana vonjy-maika zany ny CES dia mandefa iny vokatra iny mandeha aty amin'ny cour électoral spécial. Nefa mialohan'izay zany raha ny voalazan'ny code électoral zany dia misy procès verbal zany maromaro zany no misy tompon'andraikitra hivatanany. Anisan'izany zany ny CES zany, ny délégué le candidat, ny CENIT, ny intérieur, ny sisa zany misy tompon'andraikitra maromaro zany mahazo an'ireny procès verbal reny. Ka ireny procès verbal reny zany dia manana valeur originale zany nenay hoe mitovy lenta any amin'ny CENIT zany satria autocopiant le izy. Zany hoe ohatra nefa misy carbone zany dia zay anjaran'ny CENIT dia mitovy amin'le tonga aty aminay aty zany. Mba hisorohana ny olana mety mitranga zany dia nanapa-kevitra zay tato amin'ny CES zany nanao saisie an'ireny voka-pifidianana reny mitovy amin'izay ataon'ny CENIT zany. Rehefa avy eo moa tsika dia hijery ny salle anaovanay saisie zany ahoana sy ahoana fomba fiasanay zany. Dia iny PV vita saisie avy aty aminay aty zany no anaovana confrontation amin'ny PV izay any amin'ny CENIT. Ny antony anaovako izay fanamarinana zay manko misy an'ilay fihezateny nataon'ny malaza sy ma-TV ary la nation milaza hoe un incapable. Iny moa zany ny olona samy manana ny opinion moa zany tsy azo sakarana izy amin'iny ary tsy anjarako ilaza hoe na capable na incapable. Raha ohatra moa incapable ny fahitany ahy dia isaorako azy zany fa ny ahy moa zany dia famitana didy sy andraikitra no miaraka ny nanomezan'ny lalàna azy zany ny ahy. Ka le voalaza ao zany hoe misantenir au résultat avy any amin'ny CENIT tsy sanatria koa tsy izay le izy zany fa fandikana vilana. Ary mbola mafisoko eto fa hoe dika vilana iny taona iny ary tsy izay mihitsy zavatra nilazaiko zany. Ary mbola amafisoko amin'ity kabary nataoko tamin'ny famoahana ny vokatra tany amin'ny premier tour. Zao mihitsy ny voalaza tamin'izay zany. Ny fitsarana manokana momba ny fifidianana dia tsy rafitra pankato ny asan'ny CENIT fotsiny, eo organe de validation, fa fitsarana mahaleotena, cour souveraine, zay afaka manarina, zay hitany fa tsy mety, pouvoir de redressement, manafoana ampahany na manontolo, annulation partielle ou totale ny voka-pifidianana amin'ny bureau fandatsaham-bato maromaro, eny na manafoana ny fifidianana ray manontolo, rehefa hitany fa misy tsy fanarahan-dalàna miopampana.
izay zany de mbola tsy miova am'izany ny aty fa mba hialana an'le dikavilana hoe makato fahatany fotsiny le avy eny amin'ny selite tsy zay koa ny asany eto zany raha izay moa le izy tsy aloha le tany any izy de fa navokana izy de samy miala zany ka izay fanamarinana zay tiako apetraka zany mba tsy anaovana dikavilana tsy tohizana le frazy fa ajanona tenatenany everiko kosa fa ilana fanazavana zay zany le fomba fiasanay zany tonga avy any ny PV izay hitatsika ao avy eo zany de ahoana moa ny fomba anaovanay azy ary hitanareo teny angamba ny ordinateur vaovao vo azonay tey sady manao ny traitement ny présidentiel zay manao ny traitement ny législative zay zany raha mikasika le fikirakirana le voka-pifidianana dia rehefa vita moa ny fanontaniana ho apetraka nareo zany rehefa de anao visite hijery le site zany tsika hoe ahoana ny moa ny fomba fanaovanay azy ia raha tsika malala moa zany ny délai 15 jours à compter de la proclamation provisoire par la CES dia zany 20 001 bureau de vote zany ve ho vita anatiny de iteny ndray zany nareo fa tsy najany CES le zany le fepitona ny menazy le zany fa raha ohatra nareo miteny hoe na hery-taona ary izy tsy maninona fo ataoko fa de misy teraka zavatra hafa ndray zany iaho ndray koa zany ela loatra ndray zany fa de hoe misy an'izao ndray le izy fa oka reba zay anaovan'olona réclamation mampitaraina azy no verifiena zany ary rehefa hoe le avoaka amin'ny machine le am'le PV ataonay saisie sy avoaka ny senity hoe mitovy inona moa anaovana verification hoe zavatra fahita fa mitovy zany fa mba le zavatra tarainan'ny olona sy zavatra hita fa tsy mitovy no amarinina zany CES vino manao an'izay fangatana no savary manan'izay ary azo atao koa le izy raha zao ato le requête fa mbola tsy nandinika an'io zany zay fa rehefa voadinika valiny de avoakanay zany sahala am'le idy rehetrarehetra anisan'le efatra le lazaiko teo zany Tina famille président makasika an'le resaka asa tandrify CES ndraisany ny azonareo lasaina makasika ny annulation tamin'ny 18 décembre annulation na décret zay voalaza fa tsy anjara CES fa anjara za moa zany tsy laza hoe anjaran'izy ny anjaran'izy fa matoa zay namoaka didy zany vernet fa compétencenay zany efa nandray fanapa-kevitra zay amin'iny de fa didiny raisinay iny de se déclaré compétent hoe andraikitra ny CES iny satria voalaza ao amin'ny code électoral dia ny contestation mikasiky ny élection zany dia compétence exclusive ny CES zay moa voalaza an'le texte tao zany anisan'ny navokina nareo atao CES ny fahatarana nandray mety misy avaly am'izay hoe satria zao vao afaka misy de misy fantanina faharoa manarak'izay inona mety fiatraikany amin'ny resaka contentieux électoral misy de misy ny fanazavana ary zay moa mahavoanareo mpanao gazety hoe zay tianareo avoaka ihany ny avoaka fa zay tsy tianareo avoaka de tsy avoaka manaovana interprétation izy rehefa avy eo ny malaza sy ny matv ngamba nanao interview tamin'ny 25 tany amin'ny senity nametraka zay fanontaniana zay fa saingy tsy navoaka le izy hoe inona ny natonga taty afara le izy zany hoe alay-panahy nareo mety eritreritry hoe mauvaise foi hoe nanina nandrasina dernier jour tiako mampafantatra anareo fa taorinan'le premier tour zany be de be ny zavatra tsy karitra nefa tsy fetezany zavatra zany tamin'ny organisation n'iny élection satria maro be zany ny bureau de vote ny foanana noho ny tsy fetezany zavatra dia mba nieritreritra zany zay tamin'ny cour électoral spécial dia nanao mission de sensibilisation ny tety faritra zany zay
izy tsy faritra 20 fa mety nahazo tratrany amin'ny 10 angamba nitetezinay manaovana fitsidiam-paritra na nazavana tany amin'ny tompona andraikitra tany atoerana ireto aby trangan-javatra mety manafoana bureau de vote ka mba soroana am'izay zany de oka mba hitandrina zany tsika mba tsy hiverenan'le izy satria mety ho fanakaiky ny vato amin'ny deuxième tour ka raha avy any amin'ny administration amin'olona mpikarakara no hitarika fanafanana vaton'ny olona mety azo fanakanana mafy zany izy ka mba soroana an'izay zany zay de nitety faritra na nazava an'izay zany ka marina fa le 5 ny cachet arrivé na tonga avy any teto nefa ny tenako dia ny 15 no tonga teto Antananarivo ho an'izay manana aiahy moa hoe sao de tsy marina dia afaka mijery ao amin'ny era Madagasikara ny voyage ve izy tamin'ny andro le 15 io ka sasany taminay nandeha tany atsimo sasany nandeha tany avaratra ny datiny natongavana tsy te natongavana teto de samy manana n'andro ny verenany nefa fitsarana zany rehefa koro misy vola 100 zay misy quorum ny tratrarina tsy hoe olona 3-4 fotsiny zany de hoe ivory de andinika an'le izy fa ny datiny le 16 zay vao grand complet zay vao nitendrena ny rapporteur de nandinika an'le izy malheureusement moa ny fanandrifa amin'ny dernier jour le izy zany misy zany nataony Andriamatoa Harrison Jean-Claude mangataka ny disqualification du candidat Robinson Jean-Louis dia requête faharoa nataony Mouvance Ravalomanana mangataka le annulation na décret rehefa nihitanareo moa ny valiny iny zany ny requête fahatelo mangataka suspension de la publication des résultats partiels confrontation vérification recomptage des bulletins dia ny fahaefatra zany mangataka ny interprétation les décisions fanafanana le décret zany zay zany le fahaefatra fa le législative angamba ataoko fa tsy voatanisany tsy rehefa lavabe misy 20 na mifiry raha vao tonga zany dia miditra amin'ity salle ty zany izy dia atao dépouillement isaina zany io le enveloppe zany avy any amin'ny SRLV dia isaina zany le izy misy banga sa tsisy banga dia mbola tsy mijery manao saisie fa manokatra fotsiny hoe manisa zany i James nazava aminareo ngamba hoe ahoana ny processus no rehefa tonga zany io de sokafana zany le colis zany rehefa sokafana le colis de vérifiena efa manana liste na bureau de vote zay hoe amina par commune na par région par district dia vérifiena hoe sao de misy tsy tonga aty raha misy tsy tonga iny de le olona mitondra azy iny de efa lazaina fa hoe misy BV anankiray na roa zany tsy tonga dia afa misy taratasy imprimé zany fenona hoe tsy misy bangany ianao dia fenoy de afaro zay banga zany de rehefa vita vérification avy ato le izy zany par bureau de vote io le itsoana ao anatin'ny enveloppe io zay zany voaterina amin'le trano anankiray ry zany zay manao saisie zany ka io saisie io zany zay io zany le saisie zany ohatra zao hoe Ambohidratrimo nombre de bureau de vote 360 nombre électeurs date d'arrivée dia 27 zany décembre nanao saisie tanao zao mbola tsy vita zao izao zany dia Andramasina tonga le 23 izy de vita le 24 dia Atsimondrano zao tonga le 22 izy de 24 nanomboka 26 zany izy de farana de ainsi de suite zany izy hatramin'ny farany zany izy